Salesale daholo e. Iverina amin'ilay resaka rap indray zany androany a. Satria misy vaovao anankiroa. Mbola vao maly zany a nijery ny reportage makasika ny fisamborana ny Puff Daddy. Tsy Impirinivo anarana moa le zany fa tsy haiko PDD angamba ny afantaranareo anazy. Zany hoe hip hop fa rappeur ozy zareo zany tsy haiko zay fandehan'ny hip hop sy rap zany fa mitovy daholo. De nijery an'iny a maly a, de maly koa nisy boy kely rappeur nanompa tamin'ny reniko teo a, Opo Avararaka zany a, bandiky de nijereko ny profil-le bandy a, bandy kely tena mbola 19 taona sa 20 taona le boy kely. De niantony panle anao satria zaho ny manakena an'le rap. Tadidiko anao ozy le ry zao, hitanareo angamba ny commentaire iny. De io zany a, de mbola manamafy anjara teniko hoe ny rap a, de mozika na banlieue, mozika na rakay a, ny milieu misy azy a, de reny any amin'ny cité, Tsolamboto a, ina moa zany, tsisy resaka hoe klasy, fianarana, miasa nohatra zany le izy a. Ka tsy haiko hoe maninona moa zany raha ohatra hoe tanora anao zany, raha misy zavatra tianao alaina tahaka na tianao aseho aty ivelany, de tokony hoe mba zavatra ohatranao hoe zavatra mihaja hoe olona mandeha miasa miaraka mikamo tsara ohatra zany. Fa maninona voatery ve anao tsy maintsy aborotsaka pataloha, voatery ve anao tsy maintsy anao casquette ahodina ohatra zao a, voatery ve anao tsy maintsy anao akanjony fatifatina banlieue américaine reny a, le Lakers, Red Bull, akanjo malalaka be, akanjo ampanao baskety. De ohatra amin'ny olon-dehibe fa fery anankiray mbola manao serre-tête, manao serre-poignet. Atao ino serre-tête serre-poignet ohatra andehandeha. Fa zany hoe mangala tahaka le basketteur noir américain, de ianarana zany zavatra io. Karaha mijery ny inona moa zany ny fatifatina artiste gasy reto a, de teo américain daholo. Américain io tsy re américain le hitanao ry amin'ny inona moa zany Times Square na ry Manhattan na ry amin'ny Carlton Queens na milieu des affaires, américain tiany alaina tahaka. Fa le américain ny banlieue, tsy haiko any inona moa zany ina daholo le banlieue reny, Long Island. Anareo mijery zany mandeha train nareo makany Long Island a, de hitanao zany hoe tena hoe fakofakona noir américain manao an'ireny akanjo alainy gasy tahaka reny miaraka amin'ny capuche. De ohatr'izay koa raha mijery anao ny bandy na Sarcelles na ny Saint-Saint-Denis, Courcouronne, Ivry Centre, Grigny Centre, Mantes-la-Jolie, Étampes, de akanjo ohatran'ireny rety le bandy kely imite anareny le izy. Ka tsy haiko ina moa zany ny efa aka tahaka ihany, tsy momba zavatra mba tsara, zavatra correct. Zareo vo ny fiakanjony Hugo. Satria manko miteny foana hoe nareo fa antitra, nareo fa soir so normal ny akanjonareo raha klasika, fa za tsy ary nanao akanjona Tsolamboto ohatr'izay mihitsy hatramin'izay. Tsisy intérêt, tsisy tombontsoa mihitsy ampiseho hoe za bandy banlieue, za bandy banlieue, za américaine, za tsisy intérêt am'zany. Atao ny anarana ny bandy artiste reo de anarana américain, tsy haiko izy daholo no ataona atsy. Fa tsisy aza koa satria za soir de manao klasika hoe jean, bottine, de chemise na polo na t-shirt de blouson. Zay ny anaovako. De nefa jereo ny zanako raha ohatra ny Hugo, jereo Hugo klasy fo ny Hugo rehefa mandeha, fa tsisy hoe any zany. Pablo amin'izy le mbola tsy miasa amina postal, de Pablo manao t-shirt de jean ohatrana, de ina moa zany tennis. Fa tsy zanako mihitsy no anao kanjokanjona rapy, ina moa zany Lakers, Red Bull, akanjokanjona mpanao baskety malalaka be, brotsaka pataloha, casquette ahodina, inona intérêt am'zany.
ka zay mihitsy lizy magnina le bandy kely ty fito amby folo taona sa valo amby folo taona no manompa amreniko za firy taona efa firy ny zanako manina izy manompa tena opa be mihitsy zany hitanareo izy tao satria le milieu iainany le niveau intellectuel nanany indrindra fa ny environnement izy ny rappeur hony izy ny brave rap ka nijera ny reportage mikasika ny Puff Daddy hoe ina moa zany no antony nisamborana lery de ka zany tena tsisy oatra zany tena monstre le revy anaty le rap zany resaka drogue gogo resaka ina daholo ny Puff Daddy amin'ny tranony misy fanaovana zany hoe free off zay moa free off freka manaran'izy zany le revy tsy ndray andro tsy ndroa andro fa anatin'ny herinandro ngamba revy illimité amin'ny resaka sexe drogue sotrotoka tsy zatra tsy atao manafatra makorela lehilahy i Puff Daddy de manao trafic d'être humain aussi trafic d'être humain maka akizy any amin'ny toeran-kafa any tsy haiko alaina azy reo any Thaïlande sa any Asie any le akizy de ny voisin mahita oentina amina bus le akizy be de be ao de tsy tamitsy hoe tsisy mivoaka ao zany hoe ao zany misy resaka proxénétisme zany hoe misy makorely lao zany de lery zany no manao menace no makorely reo aprevenany akamany de resaka pédophilie koa ao zany tsy pédophilie filazana azy ny fahina moa le izy de mahatonga ny Puff Daddy efa 12 taona nalohany zavatra ataony io tsy migadra mihitsy satria ny homme politique misy haut placé any américaine makany am'le riany dolo misy zany le pervers sexuel rehetrrehetra satria tamin'ny fizavana farany teo zany misy resaka bondage ny tao trano tao bondage zany le fanaovana sadomasochisme regny ina moa zany cuir caravasy sy manao pénétration horrible le izy zatra amle rio fa voakasikasika dao zany mpanao politika ny Amerika de hatramin'ny Kamala Harris atao voakasika koa hatramin'ny Donald Trump voakasika ny affaire io ao fa nanino izy zany mipoaka amizao de satria zany mety hoe ho lasendra la amizay izy moa Puff Daddy satria misy niary foana izy tao ny FBI misy membre an'io resaky io ao io free off io de tena tsy sotra zany ny débauche ny bordel ataony Puff Daddy rappeur de makany daholo koa le bandy rehetra regny de efa fantatrao moa zany fa vadiny le taloha maty de lazaina fa hoe arrêt cardiaque navoana azy nefa rehefa nametraka noty le ramatoa tena violence tena atao le naniny apankolo poterne le mihitsy le vadiny de le vadiny anakiray le izy moa le pire igny Cécia moa sa izy moa Cécilia sa ohatrohatry zany le pire igny de tena misy vidéo iny nitory amin'ny farany ao vidéo de surveillance ny hôtely anao valy lery anazy satria omeny lery pilule le sipa drogueny lery de ampalaoviny lery amin'ny bandy manakarama bandy re avy any de ampalaoviny de ry mijery an'izy pervers tena sauvage tena pervers le Puff Daddy de tady alapala zany le sipa tady voaka de tena dakadakany lery tena potika potehany lery violence conjugale de le vidéo le mpanao hôtely ina moa zany amidiny amin'ny Puff Daddy izy hoe amidiny $50,000 aminao ty de tsy voaka ty vidéo ty ohatrohatry zany daholo vidily lery daholo ohatra zany koa le vadiny ty le nitory am'le violence conjugale de mifanaraka zareo arabola any Amerika zany raha voafanaraka ny olona arabola hoe omena compensation zao anao de mivarina treo le affaire de nivoaka daholo zany ry Usher le bandy rappeur koa hoe nalefa tany New York hoe ijery ny monde
i business, i musique, ino moa zany, ahoana filazana zany? Sadety le fona fitenan'le izy, musique business. Nefa le bandy io telo amby folo taona andeha tany le HR iny le malaza iny fa de tena nataony izy moa ni abusé ni perverti sexuellement. Be de be zavatra mitranga. Justin Bieber de tena drogué ny pafitadi, drogué ny dralahy, da anaovandralahy sélex ny toy to. Horrible horrible zavatra tranga amin'ny million ny rap io. De ohatry zany nafatiny izy moa Tupac. Nafatiny Tupac réglé ny dralahy. Satria le ry nanomboka niteniteny le ry hoe zany misy tononkira le ry zany manomboka miteniteny, manomboka mamboaka le zavatra tsy manjary io de menacer dralahy de efa fantatry Tupac fa ho faty le ry de tena fa be de be zavatra nataony le ry alohany izy ho faty igny. De TJ moa sa izy dolodolodolo ko. De le bandy acteur américain be de be zany nisy droguena, menacena mibasy, misy vonona, tena crime tsosotro zany. Ka zao vao mipoky izy io zany zao zany vao lasen'le mpanao politique sy ny FBI le ry de tena demandena ino moa zany sortie sous caution tsy nanaiky le procureur satria fantany fa tena itsoky iny zany. Ary le ry raha tamin'ny volana le fisamborana le ry vao mipoka le affaire de va naka jet privé de c'est que andeha itsoka fa tratra ihany. De nangataka liberté sous caution, zay le izy. Liberté sous caution de refusé le procureur satria na otriny namena 50 millions de dollars ohatry zany ara sur fa itsoky izy ary danger ho an'ny olona rehetrarehetra zay anao témoignage de danger satria zao zany misy fitoriana resaka viol olona anaky 7 mitory fa tena maro be de be ka natahotra le to natratrarana menaka lubrifiant amina tsy haiko 100 litres ho ampiasainy le ry amle makorela le lasy ny toy. Zay le monde le rap. Zay le monde le rap fa tena horrible zany, tena horrible. De comme par hasard zany le bande rappeur. Zero nafatin'ny Whitney Stone. Ny vadin'ny Whitney Stone de tena brutal be, tena mamango, milako, violent, drogue sy ny toy droguena. Bobby Brown moa ngamba lasy diso Bobby Brown ny vadin'ny izy moa Whitney Stone de ny vadiny tsy haiko to vadiny Rihanna ko to violent ohatry zany ko. De reo bande rappeur manambolo reo zany de tena mamono vady dolodolodolo reo drogué daholo reo bande reo violence sy ny trafic na drogue isan-karazakarazany zany dolodolo zany reo re vadin'iny be de be zao fa tsy vita tantarainy ka zay fotsiny zany tiako resan'androany hoe le million rap orzala raha mbola tanora ny ray aman-dreny zanakareo aza de avela loatra anaraka ny lalana rap io fa na nitononkirany rap raha tena violence be. Misy interview maromaro nataondry ry Tupac sy izy zao DJ maninona daholo reo Kanye West fa teny ratsy zany amy télé teny ratsy vetavety zany amy télé américaine. De nefa reny no any de jereo koa na rappeur ohatrany ery Booba reny le miady totondo ina moa zany tamin'ny aéroport totondo tena jolamboto be. De efa nitatareko teto moa zany izy moa ty Dadju tamin'ny hôtel Nesako, tamin'ny hôtel Nesako tao à Neuchâtel atao misy hôtel 4 étoiles Nesako tao de i Dadju tonga tao fa amin'ny andro alina miditra mivoaka maka misy 10 angambany miditra tsirairay mivoaka le chambre aveo de tena fofona rongony drogue toka préservatif tirefina jolamboto i Dadju iny manana dossier an'izany zay ary interdit d'hôtel amin'ny te société le ry i Dadju efa nteniko to ry Booba zany reo bande rappeur reo zany en général de bande jolamboto amina milieu social banlieue sotry zany ka reo ve zany no alaina tahaka manara makatahaka ohatry hoe ino va zany raha akatahaka style na pile ohatry zany ino olo Jacques Goldman reny ve Jacques Goldman ve de anao resaka affaire drogue Jacques Goldman ve de andeha frapper amono vady
na ery Johnny Hallyday na ery The Beatles na ery Elvis Presley. Tsy haiko izy moa zany taloha am'izao fotoana zao hoe pire fa ny fantatro le taloha reny fa tena tsy am'izany mihitsy, tsy am'izany tsisy reo mikasika drogue, mikasika famonina vatsy ohatry zany. Zay ihany tsy sarotra fa ny zanaka de mba aseho makatahaka olona tsara sy mpihira tsara no saina inony, olona correct amina fianarana na amina zavatra tsara fa tsy de jolambo tao rakay banlieue ve no atao idole. Silo daholo.